Manolotra ny arahaba tompoko. Ny vinavina mahakasika ny fetim-pirenena no entintsika hanombohana ny fiarahana. Raha ho amin'ny rampitso dia mety mbola azorana ny aty amin'ny Fahatrisava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety arahana herikerika manify indraindray ny any Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny Fahatrisopia. Mifatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny 20 Jona kosa indray dia mety mbola ho hita taratra hatrany ny orana aty amin'ny Fahatrisava, Analanjorofo mety hipaka hatrany Toamasina. Hijanona andrahoana na anjombona arahana herikerika manify ny any amin'ny fatra Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny Fahatrisopia. Fatra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny ary mety hisy ny zavona ny vao maraina ho an'ny afovoantany. Fanamariana kely mahakasika izay zavona izay mety hifangaro amin'ny rahon'izay indrindra ny vao maraina fa hisava ihany moa rehefa misandratr'andro. Noho ny fisiana rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao ihany koa amin'ny 20 Jona dia andrandray ny hitondra rotsakorana kely indray aty amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy. Raha mahakasika ny maripana indray dia tsy misy fiovana firy aloha amin'ny ankapobeny fa manaraka tsara ny maripana amin'ny vanim-potoana toy izao, izany hoe angatsika hatrany zany ny andro indrindra ny alina sy ny vao maraina. Raha mahakasika ny any an-dranomasina dia anonja be na ahery ny ranomasina motsiraka Atsinanana nosy iray manontolo ka mila mitandrina araka izany ny mpiandrika satria manodidina amin'ny 2 ka hatramin'ny 3 metatra eo ny avo ny alon-drano. Raha ho atsaka ny sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony. Mivinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina izao araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety mbola azorana ny aty amin'ny Fahatrisava, Analanjorofo ary ny Fatra Atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ny any Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny Fahatrisopia. Mety hita taty Avatovavy, Fitovonany ary Atsimo Atsinanana izay herikerika manify na orana manify izay. Mifatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na hibalika kokoa ingaby masoandro. Mivinan'ny toetry ny andro ny tolakandro indray dia hitoy hatrany ny orana somary miatoato any amin'ny Fahatrisava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana na anjombona mety arahana herikerika manify ny any amin'ny fatra Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny Fahatrisopia. Mifatra hafa kosa dia miamaina ny andro amin'ny ankapobeny. Mivinan'ny maripana dia mananika hatrany amin'ny 2 degré ny maripana ambony rindra aty Antsohihy, Mahajanga ary Maheva tanàna. Eo amin'ny 20 degré kosa ho an'ny fatra anatiny. Maripana ambany rindra mety ho tafidina 10 degré ny any Avakinankaratra ary 7 degré kosa ho an'ny Analamanga sy Mahatsiatrambony. Mivinany toetry ny andro amin'ny alahady indray, izany hoe amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena dia azo orana ny aty amin'ny Fahatrisava, Analanjorofo ary Atsinanana. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko mety arahana herikerika manify indraindray ny aty amin'ny Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny Fahatrisopia. Hisava ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Fatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa hitoetra ny zavona maraina mifangaro amin'ny rahona ihany moa an'ny afovoantany iray manontolo. Noho ny fandalovana rindrin-rahona ihany koa dia antenaina mety hitondra rotsakorana kely any amin'ny morotsiraka atsimon'ny nosy iny amin'ny 20 Jona ny indrindra moa ny takarivo. Mivinan'ny maripana tsy dia misy fiovana firy fa 30 degré hatrany any amin'ny fatra avaratra andrefana, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany. Maripana ambany rindra kosa dia eo amin'ny manodidina 7 na 9 degré ho an'ny fatra anatiny, izany hoe mangatsika hatrany zany ny andro vao maraina fa mety hisy fiakarany kely tsy dia manahoana firy ny maripana rehefa atoandro. Mivinan'ny toetry ny andro ny alatsinainy ary dia tombanana azo vahana indray ny tsikony varatra araka izany miandrandra orana ny morotsiraka Atsinanana nosy iray manontolo. Andrahoana na anjombona rahana herikerika manify ny ilany Atsinanana ny ampitany. Ny ilany andrefana Madagasikara dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na hibany toerana kokoa ingaby masoandro. Mivinan'ny maripana ao anatin'izay 30 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana nosy iny, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ho an'ny afovoantany. Maripana ambany rindra eo amin'ny 9 na 10 degré ho an'ny fatra anatiny. Morotsiraka Atsinanana eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré ny maripana ambony rindra. Izay ny amin'iny fa araka nefa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotanao indray ny tamin'ny falitony rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra nandritra ity herinandro ity. Raha hitantsika amin'ny kisary izao dia saika ambany mifetrany OMS avokoa ny rehefa voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ao ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny falitony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray mivinan'ny toetry ny androntsika tanatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Zay VT Meteo Madagasikara dia
dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.